Faly miarabanao amin'ity talata fa 7 ny volana janoary ity. Ny rapsody famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe matoki ny famafazany taminao. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Jaona 5:12 andiny 4:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo. Raha omen'Andriamanitra fahafahany ianao hanao asa fanompoana na inona amin'izay fahaiza-manao anao dia mila ekenao zany ary raisinao. Andriamanitra dia tsy mamafy amin'ny zavatra tsy misy antony, tsy mamafy amin'ny toerana na olona tsy mitondra vokatra izy. Eritrereto izao, raha mampiasa vola ve ianao dia mbola hanohy amatsy amin'ny tetikasa hita fa tsy misy fandrosoana mihitsy, tsia mazava ho azy. Koa raha olombelona amin'ny fahendreny voafetra aza, malina amin'ny fampiasany volany, tsy mainka ve fa Andriamanitra? Andriamanitra dia namafy tamintsika tsirairay avy. Manantena antsika izy hitondra vokatra amin'ireo loharano maro, fanomezam-pahasoavana, talenta, fitahiana ary sehatra nomeny antsika tamin'ny fahatokiana. Tiako ny fomba nametrahany Paoly azy io ao amin'ny Koritiana 1:4-2 antsoiny hoe mpitandrina fananana isika, ary ao amin'ny 2 dia hoy izy, ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina fananana dia tokony olona mahatoky. Koa ianao ve mpitandrina mahatoky amin'ny famafazana izay nataon'Andriamanitra taminao? Ianao ve mpitandrina mahatoky amin'ny famafazana izay nataon'Andriamanitra taminao? Ao amin'ny Jaona 5:12 andiny 1 sy ny 2 dia hoy ny Tompo Jesosy, ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Tapaka ny famatsiana ho an'ny sampany tsy mamoa. Tsy misy fijoroana vavolombelona intsony satria tsy misy intsony ny famatsiana. Andriamanitra tsy hanary fotsiny amin'izao ny famafazany, koa avelao izy hatoky anao. Hoy izy ao amin'ny 5:12, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo. Jaona 5:12 andiny 4:12. Tombontsoa lehibe tokoa zany, tena fitahiana zany. Ny Tompo Jesosy mihitsy no nifidy sy nanendry antsika mba havokatra. Izy no nanendry anao hamoa vomaharitra. Aleluia! Izy no nanendry anao hamoa vomaharitra. Izany no iraka ataonao. Misionera ho an'ny tontolo misy anao ianao. Nofidian'Andriamanitra ho amin'izany tanjony izany. Raha mbola mitoetra mahatoky ianao dia mbola hitohy hamafo anao Andriamanitra ary hatoky anao bebe kokoa aza. Araka ny voalazan'i Paoly hoe, misaotra ny Kristy Jesosy Tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana. Ao amin'ny Timoty 1:1 andiny 12 zany tenin'Andriamanitra zany. Izy no hanome anao fahaiza-manao, hanandratra anao ary hitohy hamotsitra loharano maro eo amin'ny fiainanao satria mitondra vokatra ho an'ny fanjakana ianao. Asaiko ianao amerina an'izao vavaka izao raha resy lahatra tamin'izany tenin'Andriamanitra zany. Raha eo misaotra anao nifidy sy nanendry ahy mba hamoa vokatra ho an'ny fanjakanao. Mankasitraka ny amin'ireo famafazana goavana nataonao teo amin'ny fiainako amin'ny alalan'ny fanahinao, dia mitoetra mifandray amin'ilay voaloboka, mitondra vokatra amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainako. Mitondra vokatra mandrakariva aho, mamoa, mitondra tombontsoa ary manoka tena amin'ny sehatra rehetra ho voninahitra ao. Amin'ny famonjena fanahy, amin'ny fanohanana ny filazantsara, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia miraha tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko
tehin'Andriamanitra manokana ianao.